Manolotra vary sy bodofotsy ary arendrana ho an'ny ankizy marobe ihany koa ny olona Luc Raparson izay tanterahany tany Ambatomanga zany nentina nanamariana ny andro fahaenina amby roapolo jona eny amby folo sy roa arivo sady mba hampifaliana andreo kilonga madinika moa ary mba ireo zazo ireo koa mba hitovy ohatrany zanaky ny hafa ao anatin'izao fankalazana izao. Vary 5 gony bodofotsy 100 ary arendrina ho an'ny ankizy misy 10 no natolotry ny lolona Luc Raparson ho an'ny mponina tany Ambatomanga androany. Nizoky olona moa no tena nomendanja tamin'izao fanomezana anatin'ny fankalazana fetim-pirenena izao. Ka ireo 70 taona miakatra no notolorana ireo vary sy bodofotsy ireo. Tsy ambakan'izany ihany koa anefa ny ankizy madinika tamin'ny alalan'ny fizarana rendrina. Miaraban'ny mpanao gazetiny Matv malaza express tonga eto Ambatomanga izay amin'izao asaramanitra izao dia manao izay hetsika kely fanampiana ny sotrolona eto Ambatomanga izay tany niaviko. Ny zavatra kely izay azo eto ihany no atao eto fa ny vahaolana menakavo morota karoa miaraka daholo dia fanampiana teo amin'izao asaramanitra izao dia fanomezana vary bodofotsy ary vatomamy no ataonay ho an'ny olona 70 taona miakatra. Naneho fisaorana n'olona moa ireo zoky olona izay nahazo ireo fanampiana ireo. Ny senatera Luc Raparson moa dia teraka Ambatomanga ka tsy nisalasala ny ainy etaetan'ny mponina ary nanambara fa hijery izay azony atao amin'ity fahatra ity. Tsisy loko politika moa ny hetsika fa asa sosialy madio raha ny nambaran'ity lolona ity hatrany.